Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Mba afantatrao ve ny tetezan'ny Brooklyn? Tetezana goavana indrindra ny Amerika, lalovan'ny renirano Manhattan, mampitoy ny nosy ny Manhattan sy ny tanàna ny Brooklyn. Tamin'ny fomba mahagaga sy mampihetsi-po tokoa, ary tsy ho takatry ny sain'ny ankamaroany maro amintsika ny fomba nananganana izany tetezana izany. Tamin'ny taona 1929 mantsy, ny enjinera manampahaizana iray antsoina hoe John Roblin no nanana hevitra amorona tetezana lehibe indrindra tsy mbola nisy toy izany. Rehefa nizarany heviny tamin'ireo enjinera sy manampahaizana manokana momba izany anefa izy, dia nanan-kivy azy avokoa ireo namany ary nilaza taminy mihitsy hoe adino ihany izany hevitra izany, tsy ho tanteraka na oviana izany. Tsy nahankivy nga John Roblin anefa izany tenin'ny namany izany, ary dia nandresy lahatra ny zanany lahy antsoina hoe Washington indray izy, izay mbola tanora tokoa, mba hianatra tsara ary hiomana ho lasa enjinera toa azy ihany, mba hanampy azy amin'ny fananganana ilay tetezana goavana be nofinofisiny hatry ny ela. Dia resy lahatra Washington, azo tanterahana tsara ny nofinofiny iray noho izy. Noho izany dia niarany kondo mafy andromanalina izy mianaka, nikaroka ny hevitra rehetra anatotosana ny asa sy hisorohana izay rehetra mety ho olana hitranga mandritry ny fotoana nanganana ny tetezana. Rehefa maty-paika avokoa ny zavatra rehetra, dia nankampiasa maromaro izy mianaka nanomboka ny asa. Volana vitsivitsy tateoriana izany fanombohana izany anefa, raha mbola teo am-perinasa izy mianaka, dia nisy loza mahatsiravina izay nifoaka ny ainga John Roblin, ary saika namoizany Washington na zanany lahy ny ainy ihany koa. Nisy fetraikany betsaka tamin'ny Washington izany loza izany, ka nitondra ny takaitra satria sady tsy afaka nandeha izy no tsy afaka niteny. Vita hatrehony olona rehetra ny momba ity tetezany ity. Tsy ho vita ny zanany intsony izany satria efa maty John Roblin. Kanefa na dia teo aza ny takaitra izay nahazo an'i Washington, tsy afaka nandeha, tsy afaka niteny. Ny sainy kosa tena mbola naranitra, afaka ny asa tsara, ary nyredareda mafy tao am-pony ny amita ilay tetezana hatramin'ny farany. Raha mbola teo am-pandrianan'ny hopitaly Washington, dia nihevitra izy fa azony atao ny amorona fomba fifandraisana na code de communication izay ahazony mampita izay ao an-tsainy. Ratsan-tanana ray monja no afaka nihetsika teo amin'ny vatany, ary ny ratsan-tanana tokana iny no nikasihan'ny vadiny, iresahany amin'ny vadiny mba hampitany ny hevitra izay holazaina amin'ireo enjinera sy mpiasa hamitana ilay tetezana. Nandritry ny 13 taona, dia ratsan-tanana ray monja no hany fomba tokana nahazony Washington namita ilay tetezana goavana be izay hitan'ny mpandalo rehetra ny Brooklyn. 13 taona taty aoriana, vita ny tetezana tsara tarehy araka ny nofinofiny John Roblin rainy. Amin'izao fotoana izao dia anisan'ny manintona mpizahatany maro maneran'izao tontolo izao izany tetezan'ny Brooklyn izany, ary anisan'ny tetezana manandaza indrindra ihany koa. Ry namako, na hamoizana aina aza ny fanatrarana ny tanjona, na iny kiantra na iny kodona, dia vitan'ny Washington ny tanjony, nitsangana ny tetezan'ny Brooklyn. Ary amin'ny maha-kristianina antsika, inona re ny tanjontsika? Inona ny tiantsika ho vitaina? Inona ny fiomanantsika sy ataontsika mba hahatonga antsika ho totosoany amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao? Izao no afatra ao antsika ao amin'ny Jakoba 5:7 manao hoe, ary amin'izany
dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavon'ny tompo. Indro ny mpiasa tany, miandro ny voka-tsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazon'ny ranonorana aloha sy ahoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Trazany fiainana antany aza mitanondrikiana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana aza varina miseny totomany ny masonao andrandra fany ao ambadikizao re kumahereza yanao misaina tanzauka ni akivina yala nade mahery azani alondrano ni fitorina jereo toizo atranynity ore matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrai ni babaka tarika hanitra Kristy. Trini saina na de hiveri na uma findindra demite hasuana atau vimbia wansaina trani fizi de meditrana fantani zai mahatsara mety amina saina tanzauka ni hakivina yala nade mahery azani alondrano ni fitodina jereo toizo atraninity ore matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrany ni babaka kumahereza yanao misaina tanzauka ni hakivina yanao nade mahery azani alondrano ni fitorina jereo toizo atraninity kode matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrany ni babaka auka isandra tratrany ni babaka auka isandra tratrany ni babaka. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra.
miarahaba antsika mandrakariva manaraka izao fandarany tsara ho fantatra izao ampifaliana hatrany satria azava-dehibe ny mandinika ny tenin'Andriamanitra miresaka mikasika ny fivavahana satria ilayntsika olombelona zany hoe fivavahana amin'Andriamanitra izany. Koa dia miarahabanao, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ny pastora Soladina miaraka amin'ny teknisianina Sam izany. Hitantsika teto fa be dehibe ny zavatra obaran'ny Baiboly na ny Coran momba an Jesosy, ilay miavaka mihitsy izy amin'ny rehetra. Ary anisan'izany koa ny filazan'ny Baiboly na ny Coran ihany koa fa Jesosy ihany no tsy nanana fahotana. Ireo mpaminany rehetra ambaran'ny Baiboly na ny Coran dia nanana fahalemena ihany koa izy ireo, kanefa Andriamanitra mamindra fo dia noho ny fangatahany izay famelan-kely koa dia namindra fo tamin'izy ireo Andriamanitra. Misy ohatra vitsivitsy hotantsika eto, ohatra zao amin'ny sorat faraka amin'ny fitopolo mikasika ny Noa, sorat Noh faraka amin'ny fitopolo andiny fahafitomby roapolo izy hoe Rabbana arfirli wal walidaya waliman dahla baitia. Ino zavatra miseho eto i Noa zany miteny hoe Andriamanitra raha tompo Rabbana, izy hoe mamelany heliko izy sy ireo olona ray aman-dreniko sy ireo olona miditra ao amin'ny tranoko. Dia nahazo famelan-keliko re mpaminany reo. Takan'izany koa Abrahama, sorat Ibrahima sorat 4:140 dia miteny koa i Abrahama izy hoe Ibrahima Rabbana, Rabbi, Rabba, mako le hoe tomponay, hoe tompoko, Rabbana wal walidaya walil mu'minin yaumul yakumul hisab. Ry tompo, mamelany heliko sy ny an'ny ray aman-dreniko ary ny an'ireo mpino amin'ny andro fitsarana. Ny tokosendiny Coran manambarana zay. Takan'izay koa i Mosa na hoe Mosesy, surat Al-Qasas surat 8:20 dinandiny 10:10. Ino indray ny voalaza eto? Kala Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ina no tinambara am'izany? Tompo, Rabbi, tompo, nanao fahadisoana ka mamela ny fahadisoko, dia namela azy Andriamanitra alahy satria izy no mpamela heliko sy mamindra fo. Ao koa mikasika ny Daody na hoe Davida, na fahadisoana koa dia nangataka famelany tamin'ny tompo dia namela azy ny tompo. Surat Swad surat 9:30 andiny 7:20 ny volaza hoe wawahabna Daoud Sulaiman ny malambdo innahu awaban. Ina no dikatenin'izay? Izy hoe ny amin'ny Davida ozy izy dia nanome fanomezana azy hoy alahy zany dia Sulaiman Solomon satria mpanompo mahafatrapo izy ary tena mibebaka tokoa. Dia manaraka an'izay indray ao amin'ny Coran ihany dia miresaka izy eto mikasika ny Mahome, Muhammad zany. Ino zavatra ambara eto? Surat Al-Fatiha surat 9:20 andiny 1 sy ny 2 dikany hoe Al-Fatiha, la victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan mubian liyaghfir laka Allah ma taqaddam min zanabika ma ta'akhara wa yutimma nimatahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim. Vous dites en français, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne les péchés passés et futurs, qu'il parchève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite. Eto zava-dehibe na matantsika an'izay fa ireo mpaminany zany mbaran'ny Baiboly ao amin'ny Korama dia miampy ny Mahomety zany dia izy hoe
nanana ny fahalemeny reo reo nefa nangalo tamin'Andriamanitra dia nahazo famelan-keloka izy ireo. Fa Jesosy kosa dia ambarany Baiboly na ny Coran fa tsy nanana fahotana fa nadio izy. Amin'ny Coran izy hoe Zaki, kasika ny Jesosy madio, tsisy pentina izany. Ary ny Baiboly dia manambaran'izay fa tsy nisy fahotana Jesosy Kristy. Ao amin'ny mpitoloteny 7:7 dia izy hoe nijery aho izy tamin'ny vehivavy arivo, ka ijery no hoe iza am'ireo ny marina dia tsy nisy na dia iray, fa amin'ny lehilahy arivo dia nijery no iza ny marina am'ireo, anankiray ny marina dia tsisy fa Jesosy izany. Ary manamafy an'izay koa ao amin'ny soraty 420, soraty Asara, dia izy hoe alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka lazi anka loazoaraka inna ma'anu sirun sura wa inna ma'anu sirun sura. Dikany dia izy hoe tsy nanokatra ny tratranao ve izahay ary tsy nanamaivana ny entanao ve zay nanavesatra tao an-damosinao mba hampiverina ny lazanao, hoy alahy zany tamin'ny Mahome zay ny voalaza eto. Dia izy mamarina hoe wa inna ma'alu sri yusra inna ma'alu sri yusra. Dikan'izany dia izy hoe akaiky ny zavatsarotra dia misy ihany koa ny zavatra mora. Ampanantena famindram-po sy famelan-keloka alahy voalaza eto. Jesosy zany dia miavaka amin'ny rehetra satria sy nanana fahotana izany Jesosy izany. Dia misaotra anao manaraka ny fandarana mandrakariva. Antokopihira ranomasina fitaratra itosy. Jesosy ilay zanak'andria manitra nometsika ho teraina mandraky izay ny anarana ry Jesosy mpanjakana milaozanao avoko ny any an-danitra fa ny vinatetiana hamonjy ny olombe efa sasatra mahahazo ny fiainana fa marobe isolataona sitrany avoko darahita karesila hajany olona naitivanaitanya vabaomba fatesonu ilay panafaka tandresitanyga isarotra ilay feo ny fanantenana itetivohitra maro ianao Jesosy fande hitoriny afatra tsy mba nitandro izay asasarana izara ny fahasoavana tsy mofoia ny toko ny velomana fa ao ny teniniray zay milambazaniny reo namana olanatiny aizina fa marobe isolataona sitrany avoko darahita karesila hajany olona naitivanaitanya vabaomba fatesonu ilay panafaka tandresitanyga isarotra tesonu nananaina hitondra tsinga ho any an-danitra.
aloana omiverenalea oatranondray ovelona mandrakizay fa hoanao zay rehetranomaniny ianao oilatiany kararao ty fambola misokatra hoanamoreny lanitra famarobe misinataona sitrany avoko nararita karesila hatrany olona laity fanaitamiasaova fatesonu ilay manafaka nandrasita isarotra tesonulana araina itondra tsingahoany andanitra AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana miarabanao ry mpiaino namana ary fankasitrahana no atolotra anao noho ny fahafozana fotoana hanarahana izao fandarana izao. Ny namanao zolalaina no iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Samy mahatsapa daholo angambana rehetra fa toy ny tandravadi-koditra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ankehitriny ny fahoriana. Eny fa na dia tsy miahatra amin'ny vatana hita maso azy izany dia mety ho ao anatin'ny fo sy saina lalinao. Raha fitiavana tokoa moa Andriamanitra, nahoana no avelany andalo eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fahoriana. Ary raha tena tsy azo ialana izany fahoriana izany, mbola misy azo amikirana sy hanome hery ve hiatrehana an'ireny andro sarotra ireny. Mialohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra ary, andao aloha isika hiaraka hivavaka hangataka ny fahazavan-tsaina avy amin'ny tompon'ny teny izay ianarantsika. Andao izy no hangatahintsika nazava izay tiany ho raisintsika avy aminy. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra pahary anay io, velom-pisaorana anao ny fonay no ny fahavelomana mbola hatafinao anay amin'ny tianio ity. Manana afatra tiana ampitaina aminay ianao androany, ka irinay mba hanazava izany aminay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana ny vavaka. Amen. Mety efa samy teny toy izao avokoa angamba rehefa tojo fahoriana hoe fa dia nahoana loatra re no mijalisahala amin'izao aho e. Raha tia tokoa izany Andriamanitra hoe fitiavana izany, nahoana no avelany hijaly? Fa maninona ary no nasiany izany fahoriana izany? Valim-panontaniana voalohany omeny Baiboly antsika dia hoe fitsapan-toetra no antony isian'ny fahoriana. Azonao vakiana izany ao amin'ny Petera 1:4, 12 sy 13. Fitsapan-toetra hoe ahoana izany? Fantaro aloha fa asan-tanan'Andriamanitra ianao. Hainy tsara hoe iza marina moa ianao? Iza no olombelona mahisan'ny volondohany? Tsy misy. Andriamanitra dia mahalala ny sipiriany rehetra amin'ny fiainanao. Miainga amin'izay heverina ho bitika indrindra ka hatramin'ireo izay heverina ho lehibe indrindra mombanao. Hatramin'ny isan'ny volondohanao izay tsy voisanao aza dia hainy. Mahafantatra anao mihoatra noho izay ahafantaranao ny mombanao aza Andriamanitra. Noho izany, tsy mila mitsapanao izy vao ahafantatra ny mombanao, fa ampiasainy kosa ireny toe-javatra ireny mba ahafahany maneho aminao ny toetra ho marina. Indraindray tokoa mantsy anay isika olombelona tsy mahatsapa fa
nanao fahadisoana raha tsy misy zavatra midona sy miatra amintsika. Ferifery tokoa moa ireo olona tsy nahalala an'Andriamanitra raha tsy tao aoriana ny fitsapana ny anjady taminy. Mba ho fanitsiana ireo toetra tsy tian'Andriamanitra ho toetrantsika dia havelany andalo fahoriana isika. Ny Hebreo 12 andinin'ny 17 ka hatramin'ny andinin'ny 10 ihany koa dia milaza fa famaizan'Andriamanitra no antony hamelany ny fahoriana andalo amin'ny zanany. Hoy ny oam-pitenenantsika malagasy hoe ny zanakatina hono tsy hitsitsiana rotsakazo. Noho izany midika ho pirofom-pitiavan'Andriamanitra anao ny famaizany anao. Mety misy toetra tsy mety kanefa miverimberina dia toy ny ataona iray amin'ny zanakatina, toy izany ihany koa no hananaran'Andriamanitra antsika. Mety diso safidy anie ianao indraindray e. Vokatr'izany dia tonga daholo ry fahoriana sy tomany, adi-tsaina sy tebotebo sy ny sisa. Avelan'Andriamanitra iseho anefa ireny, hianaranao mametraka ny safidanao rehetra aminy mba hifanaraka amin'izay mahasoa anao. Andeha hoentiko kely aneny sainao, hieritreritra zavatra iray izay tena sarobidy indrindra hanananao e. Tahaka ny ahoana ireny fahasairananao mikarakara azy mba tsy ho simba na maloto na ihany koa hoe mety ho sendra ny zavatra mety hanimba azy. Tena sarobidy loatra izy io ka dia tandremanao sy karakarainao fatratra, sa tsy izany? Arono a! Toy izany koa ve no ataonao amin'ireo fitaovana na zavatra tsotsotra tsy mila fikojakojana be sy tsy dia sarobidy loatra? Ny tiana ho lazaina dia izao. Sarobidy indrindra eo mason'Andriamanitra ianao ka hampandalovy ny fitsapana sy faizina araka izay zakanao. Tsy ny manafay anao ihany akory no ataon'i Jesosy dia avelany irery ianao rehefa miatrika zavatsarotra sy fitsapan-toetra. Fa hoy izy ao amin'ny Hebreo 13 andinin'ny 15 tapany 2, izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Ary tsy izay ihany, fa hoy koa izy ao amin'ny Isaia 2 andinin'ny 10, mampahery anao a, mamonjy anao a, eny mitantana anao amin'ny tanànan-kavanako a. Milaza Andriamanitra fa tsy andao na hamela irery, fa kosa hampahery sy hamonjy ary tantana anao amin'ny tanànan-kavanany amin'ny fotoana rehetra. Mety ho anisan'ireo fahoriana ihany koa rehefa misy fanapa-kevitra na safidy miankina manaina tsy maintsy atao. Mety very hevitra ve ianao? Hoy Jesosy aminao androany. Hanome saina sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao a, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao a. Salamo 2:30 andinin'ny 9. Ry namako, na dia vokatry ny fahotantsika ihany aza no niavin'ny fahoriana, dia mahagaga loatra ilay Andriamanitra raintsika, fa mbola hampiasaina havady no tonga fitahiana ireny toe-javatsarotra ireny. Avelan'Andriamanitra mangatsika noho izany ireo alahelo sy fahoriana maro samihafa mba hahasoa sy hanamboarana ireo kilema toetrantsika. Ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny hahasoantsika mba handraisantsika ny fahamasinany. Koa nahoana moa raha andao isika hianatra ny saotran'Andriamanitra na dia ao anatin'ireo andro manjombona sy totsy ahitana mangirana aza? Satria dia noho ny fitiavana sy fitezanantsika izy ireny. Mety ho mahatsapa tsy misy hery ianao, kanefa dia mampanantena anao Jesosy fa ny hery koa izy dia tanterahina amin'ny fahalemena. Korintiana 1:12 andinin'ny 7. Raha zakaintsika mipinoana izany ireny ora manjombona ireny, dia anjary fitahiana na dia mafy sy mavesatra tokoa aza.
amen. raha ao amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika Jacqueline. Zava-miafina riraiko raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko dia avelanao iseo faovanao refavye zava-miafina riraiko raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko dia avelanao iseo faovanao refavye mitranga lokondany tramainty tsy manga dia ainao ampitovina fifalina favorina leo mangina. Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambura tiako reny manambara ary manamafy tseso noaro sielatra toky mivelatra orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambula tiako reny manambara ary manamafy tseso noaro sielatra toky mivelatra kareolana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga dia ainao ampitovina fifalina favorina leo mangina kareolana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga dia ainao ampitovina fifalina favorina leo mangina aleo mangina. Radio feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. aza ty tena morangafa mahasosotra fiteny farentsika matetika izay teny izay
ary mikasika an'izay fitiavatena izay indrindra no ifatohan'ny resatresaka ataontsika etoan'io. Mirabanao no sady manasanao atratra amin'ny farany ao anatin'ny fotoana vitsimonja namanao Ihaja sy Ilion. Raha izay ary zany ny hevitry ny hoe fitiavana marina, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa tahaka ny tena, ny zavatra mifanohitra amin'izay zany hoe ny fampifatoanao ny fitiavana ho aminao samirery de fanoheranao an'Andriamanitra mihitsy. Ary ny fanoherana an'Andriamanitra rehetra de fahotana zany, de hitarika eo amin'ny fahotana maro samihafa rehefa avy eo. Ohatra raha mba ny hevitra ny hafa ny olona anankiray de tsy ho naka ny fananany mihitsy izy. Tsy isy zany ny alatra raha ohatra ka ny hevitra ny hafa fa tsy ny hevitra ny tenany samirery fotsiny ny olona. Ny filazahan' Jesosy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao de midika ihany zany zay fa tokony ho tiany tenanao ianao, saingy ny fitiavanao ny hafa de tokony hitovy amin'izay fitiavanao ny tenanao zay. Fa ny ankoatran'izay dia fitiavatena ary manomboka zao de maninona moa raha amin'le tena hevitry le fitiavatena mihitsy, ilay fitiavatena manimba eto zany no ilazantsika azy na manayaja de ny hoe le fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Zay zany ilay tianambara amin'le fitiavatena fahotana eto, fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Ny fitiavanao ny tenanao tsy fahotana, tsy ratsy zany, fa ilay fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery, zay le tianambara fa ratsy ary fahotana eto, fanoherana an'Andriamanitra. Ity fitiavana mifantoka amin'ny tena ity no reny iavian'ny toetra ratsy rehetra zay fandresahana tany aloha. Io fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery io no mitrotro ny fitsiritana, io koa ny mamelona ny fielonana, ary izay no mampirehitra ny fahakalana. Ary mbola ity fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery ity ihany koa no mampandrobona ny fiavina vonana. Indraindray aja tia tena kanefa tsy mieritreritra mihitsy hoe tia tena, ka ahoana no ahafantarako hoe tia tena, ahoana no ahafantaran'ny olona anankiray fa tia tena izy. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ny tena ahafantarana an'izy ity. Raha mifanerasera amin'ny olona anankiray ianao de tsapao mihitsy ny tenanao hoe so de isan'ilay olona mitady tombontsoa avy amin'le olona ianao. Ary rehefa tsy azonao zay tombontsoa zay de ohatrany tsy mahalinanao ny mifandray amin'le olona. Zay de famantarana tsy mandainga mihitsy fa tena olona tia tena ianao. Mety koa indray ato tokantrano ato rehefa tonga ny vahiny, nefa ny sakafo efa nandrahoana, de ohatrany mararirary zay ny ainao. Asarotakaniny zay, ary ny asarotakanina de fisehon'ny fitiavatena mihitsy. Eo amin'ny ankizy ihany koa na ny lehibe ihany koa aza rehefa mizara zavatra. Ny atao hoe mizara moa zany raha ny tena marina de zao hoe mitovy ny zavatra zaraina. Ame ohatra anankiray ianao amin'ny kajy raha efatra no zaraina roa de roa mivalina zay. Rehefa tsy roa mivalina de tsy nizara ianao zany. Ny sala amin'izay ny atao hoe mizara eo amin'ny fiainana. Raha mizara ianao zany ka tsy samy manana anjara mitovy ny andaniny sy ny ankilany ianao sy ilay olona izaranao de tsy nizara ny anaranao tamin'izay, fa tsy fantatro ny angatra nga. Asa Ilion azonao lazaina avy hoe atraizany marina ny tena mety loza teraka ty fitiavana mifantoka amin'ny tena ity. Aka ohatra vitsivitsy eo amin'ny Baiboly isika, fitiavana mifantoka amin'ny tena natonga ny Saoly ifofony ainy Davida izay nanao soa azy ary nanao zay ho afa ny arovana ny Saoly hatrany hatrany, niaro ny ainy Saoly mihitsy azy. De mbola ny fitiavana mifantoka amin'ny tena io ihany koa nasahiny Ananiasy Safira ny azona ny ampahany tamin'ny vola vidiny taniny ka natonga azy nandainga tamin'ny fanahy masina. Mbola fitiavatena ihany koa no nangejany Jodasy nitarika azy amadika an Jesosy. Ohatra vitsivitsy ihany zao, be dehibe ny ohatra azo omena ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary afaka milaza ohatra ihany koa ianao mpiaino eo amin'ny fiainantsika andavanandro maneho an'izay fitiavatena zay sy ny vokatra naterany, tsy ao atokantrano ihany, tsy eo amin'ny fiarahamonina ihany, fa na amin'ny firenena manontolo ao am-piangonanao azy vokatry ny fitiavatena dia loza be dehibe no nateraka izany.
ozona zany ny azo ilazana n'ity hoe fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery ity fa avetavetany io mason'Andriamanitra izany satria mamadika ny lalàna nomeny mba asambatra atsika olombelona. Eo amin'Andriamanitra mantsy dia tokony hitovy ny fitiavana ny namana sy ny fitiavatena. Zay no hevitra le hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao ny lazain'i Jesosy ao Matthieu 4:20 ka ny 9:7. Tsy azo atongilana mihitsy ny lela mizana ho amin'ny tena samyrery. Raha vao manao an'izay ianao zany dia izay le fahotana, fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery, fahotana izay. Abokana ny fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery. Manimba, mandevona tsikelikely ary farany mamono, tsy azo ivalozana io karazam-pitiavana io. Ilaina alevina impito mandifotr'olona ny fitenitsika izay karazam-pitiavana izay. Voamariky ny manam-pahaizana ankehitriny fa miteraka areti-tsaina ity karazam-pitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery ity ary mety mahalasa adala mihitsy aza. Misy fiantraikany hatrany amin'ny fahasalaman'ny olona anankiray zany ny fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery. Efa nisy ihany ny ampahana vahaolana nomenao teo Ihaja fa amara-parana antsika azy inona no vahaolana hoentina ho an'ny ray aman-dreny, hoentina ho an'ny mpampianatra, hoentina ho an'ny tanora sy ny ankizy eo an-tokantrano ao hialana amin'ity fitiavatena na fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery ity. Tenin'Andriamanitra angamba no ndehan'lohantsika azy ao amin'ny Filipianina 2:2 dia ny 9:4. Filipianina 2:2 9:4 mivaky toy izao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Ao no novantsika ny fampiarana zay atao tokantrano ato na eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mba manana soa ianao dia mba hizarao ny hafa ary atovy mizara mitovy le izy, atovy mitovy zany ny anjaranao sy ny anjaran'ny hafa na zavatra materialy io ohatra hoe vola, sakafo na fahalalana raha-tsaina ihany koa. Marina zay namana Ihaja ary zay ny fototra tsy mampandroso ny firenena andalam-pandrosoana rehetra, fiazonana ny fahalalana ho an'ny tena samyrery zay ary entina ny apasana mihitsy aza ny an'ny akamarony. Fahalalana tokony hasoan'ny hafa dia entina ny apasana tehirizina tokony elana zay. Tokony tsy ny fahalalana tsony zany no ampiavaka atsika, tokony atao zay ampitovy ny fahalalana fa ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana no ataovy zay ampiavaka anao amin'ny hafa ny fanandramana iainanao amin'izay fahalalanao. Tsy ny fahalalana nge zao no mahavonjy fa fampiarana ny fahalalana eo amin'ny fiainana ka tokony izara ny fahalalantsika ary ny fahalalana koa nge tsy manana fahataperany, mitombo foana izany ka noho izany tsy tokony ho tsitsitsitsina ny fizarana ny fahalalana zay ananana. Ho antsika ray aman-dreny atao tokantrano ato dia zaro ny ankizy izary ary tsaroa foana le kajy rehefa mizara dia mitovy ny any an-daniny sy ny ankilany. Rehefa tsy izay dia aza lazaina fa mizara le zaza. Eny ary misy tsakotsakoana ho resadresahana ifanakalozakivitra zay rehetra teo zay namana Ihaja fa dia atsipy ny tady ny atandroko ny ombo ny fitentsika malagasy, atsipy ny teny any ampon'ny endry ka dia zay no mamarana fotoana antsika teto androany. Manao mandra-peona ho manaraka indray Elian sy Mamiaja. Sandrina, ayo
fitiavana antoko iana. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Raio miantra ty fomahantra riraio nisandina anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao riraio fitiavana antoko iana. Umetokizao ny saiko riraiko upansamako iana anasitrana toko iana anasitrana iana riraio mahantra menatra mangaria riraio fitiavana antoko iana. Umetokizao ny saiko riraiko upansamako iana anasitrana toko iana anasitrana iana riraio mahantra menatra mangaia riraio fitiavana antoko iana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Inoko antenaiko fa tena lesona goavana no azonao niaraka tamiko na makafaka ny soratra masina mitantara ireo loza 5. Ny loza 10 dia mbola alomba ho anjaran'ny namana aoriana, fa ny loza 5 no niarano tamiko nijery sy nandray lesona tamin'ny alalan'izany fa makafakana izany. Arak'izany moa dia misy hatrano ny andiny fototra, ary tamin'ny fiarantsika izy dia foy dia foy. Exodosy 5 ny andiny 5:13. Exodosy 5 ny andiny 5:13. Dia niamafy ny fony Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy, arak'izay efa nampy Jehova any Mosesy. Tena foy dia foy tokoa. Mino sy manantena fa ainao izany. Hamaky izay voalazan'ny asa soratry Ilenoety ilay vehivavy kristianina manoratra boky kristianina sika. Zany moa dia hitantsika ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany.
takila fa 500 hatramin'ny fa 800 tsy hoe izy daholo no vakintsika fa tsongatsogaina ihany de ao amin'ny takila fa 800 sy ny fa 270 misy azy toy zao ny fivakiny. Navelany ianjadiny falo zany Egyptianina ny vahoaka mba hahitany mihery manimba eo amin'ny fanompoatsampy. Nampiseho ny fankalan'ny fanompoatsampy sy ny fanadevozana ary ny fahasiana Andriamanitra tamin'ny famaizany anio mpanjaka io. Tsy avy amin'ny hery tsy fahita mandrakariva na atsitrapo no natonga io fahamafisam-po io. Nomen'Andriamanitra porofo tsy azo lavina anehoana ny heriny izy, de porofo zay nodiny tsy fantatra ny fahamarinany tamin'ny fanakimpiana ny masony tamin'ny fahazavana. Voamaika nandrisika azy bebe kokoa ho ao amin'ny fikomiana ny fanehoana tsirairay ny hery tsy manapetra zay no laviny. Nitondra ny vokatry ny voany fikomiana zay nafafiny rehefa nilavo ny fagagana voalohany nataony teo anatreny izy. Ny ankofan'ireo Egyptianina koa ny masoandro mambolana, niatraika tamin'ny vahoaka sy ireo andriamaniny ilay hery zay nanapatapaka amin'ny fatoran'ireo olona nandevozina na atahotra tokoa izany. Nefa io fitsarana io de porofo ny famindrapon'Andriamanitra sy ny tsy fitiavany andringana. Nomeny fotoana eritreretana sy ibebahana reo vahoaka reo melony ny androtsahany aminy ny loza farany sy mampiorokoditra indrindra. Araka izany vakiteny vo nataontsika teo zany de tsy hoe safidin'Andriamanitra akory ny andringana, indrindra isika voariny zay nolalainy fatratra ny sairanany rehefa namorona izy. Tsy mitovy ny biby ane sike. Tamin'ny biby izy de niteny hoe misia alika de nisy alika, misy omby de misy omby, misy zavamaniry de nanira zavamaniry, ny trondro sy ny sisa nampiasan'le teny hoe misia izy. Fa tamin'ny rehefa namorona ny olombelona tahaka antsika kosa izy de mipetraka amin'ny tany alovosary an-tsainany tahaka nyreny ankizy manao ombala tanymanga ireny, tahaka ny mpanefy vilany tanymanga, nipetraka mihitsy de ny lalao fotaka. Zany no nataon'Andriamanitra ny sahirana nanamboatra antsika, ka tsy sitrany ny handringanana antsika, tsy mba eritreriny ny amotika antsika, fa isika matetika no misafidy no faty, isika matetika no misafidy oringana, milalao fahotana loatra, manamafy ny fontsika te hipetraka ao anatin'ny avonavona hatrany. Andriamanitra nefa tiantsika. Matoa Andriamanitra nandefa n'izao fiarah-mianatra ny soratra masina zao te analantsika ao anatin'izay toetra ratsy mifarao zay izy. Te analantsika ao anatin'io fiavina vonana io izy, io fanamafisam-po isan'andro san'andro io, ary lesona goavana no nomenantsika. Halan'io manandevondevo olona io, halan'io manambanimbany olona io, fa raha sanatria zany ny toetranao zay meno ahy amin'izao fotoan'izao de tadidio nahita faisana ny Egyptianina tamin'ny nanandevozany ny Hebreo, de ireo taranaky Abrahama zany. Mila mibebaka de mbola mila verina ndray ve fa tsy ny Egyptianina ne no alan'Andriamanitra, tsy i Farao no tsy tiany, fa ireo andriamanitry ny Egyptianina zay miisa 500 andriamanidahy sy andriamanibavy ireo no tiany ho tsaraina. Ireo no tiany haseho an'ireo zanak'Israely ireo fa tsinotsinona io andriamanitra itopon'ny Egyptianina teny fantatra io. Tsinotsinona io ry Egyptianina fa aza mentetra na
mialoka amin'io andriamanitra zay tomponareo fatratra io. Mety variana mijery ny Egyptianina isika hoe tena mpanompo sampy izy ireo, fa fantary kosa inona no sampy eo amin'ny fiainanao. Tsy mety ialanao tsinotsinona io, fa rehefa ho avy Andriamanitra itsara levona miaraka amin'io sampy io, sanatrian'izany raha ohatra ka mbola mijanona amin'io. Koa tena teanalanao ao amin'io fanandevozana io Andriamanitra. Teanafaka anao izy, fa tsy tia ny hijanonao ianao. Rehefa ho avy Jesosy dia ho isan'olombonjena ianao, fa tsy hoe sanatria horingana tahaka an'ireo nisy tany Egipta. Koa io ady nisy tany Egipta io fifanandrinana nisy tany Egipta io izany dia zao ady ara-panazy io, eo amin'ny herin'ny tsara sy ny ratsy, ny mazava sy ny maizina, Kristy sy Satana, ilay Andriamanitra velona sy ny sampy. Io ady io dia ilay ady tany an-danitra, dia nitoy teto amin'ity tany misy antsika ty tao Edena, ary mandraka androany dia mbola misy foana izany. Eo indrindra no iantsona asy ianao, iza no safidinao hiandaniana, hiandany amin'Andriamanitra ve ianao ka handresy amin'ny farany, sa hiandany amin'ny Satana ianao ka ho potika, ho kila, ho lavenina ao anaty afo. Safidy nefa io. Andriamanitra tsy mba manery, Andriamanitra tsy mba nisan'ny tahaka antsika ka hoe rehefa manam-pahefana dia amoritra madinika hatrany. Tsy mety amin'Andriamanitra zany. Ary teto no natonga an'Andriamanitra naniraka Mosesy tena miatramiko aneny ny fahavoazany zanak'Israely any Egipta ry Mosesy, andana ianao lazao amin'izy ireo fa niseho tamiko ilay Andriamanitra ny razanareo, miaingahonareo andao niaraka amiko hiala eto, fa tianavitra nareo amin'ity tranony fanandevozana ity izy, dia hampandovanareo ilay tany Kanana. Amin'izao fotoana zao ihany koa nge dia misy ny antso atao amintsika. Ilay Jesosy dia nidina nanaiky ho tonga olombelona, dia rehefa tonga olombelona izy dia maty eo ambony hazo fijaliana, ary lasa niakatra ho any an-danitra izy. Mbola verina indray izy hakareo azy. Fanontaniana mipetraka dia hoe azy ianao sa any Satana? Azy ve asa any Satana? Fa rehefa hiverina Jesosy tsy maintsy ho levoniny Satana sy ireo mpanaraka azy. Izay olom-bovonjy kosa dia hampandovany ny fiainana mandrakizay. Mody sitrakao va mba handova ilay fiainana mandrakizay? Fa tena omen'Andriamanitra anao zany raha misafidy hano sy hankatohan'Andriamanitra ianao. Hatreo ny fiarahantsika, samy manoteo amin'ny lafin'ny teknika, mankasitraka anao tamin'ny fiarahana, ary mametraka amin'ny mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatofo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.